Fanabeazam-bony kolontsaina sy ny toe-karen'ny faritra ny faritra Matsiatra Ambony amin'ny 5 ka hatramin'ny 12 aogositra ho avy izao dia ikarakara lanonam-be antsoina hoe Festival du Vin. Andiany faharoa io Festival du Vin atao any amin'ny faritra Matsiatra Ambony io ary kasain'ireo mpikarakara mba haharitra any amin'ny fotoana any aoriana hisy foana ma isan-taona ny Festival du Vin. Ny vaovao mikasika izay raha tsika amin'ny Herindrenina Rasoval zao sy Solange Rakotonosy. Mampiavaka ny faritry Matsiatra Ambony ny fambolena voaloboka sy ny resaka divay. Arak'izany dia izy ny fampahafantarana amin'ny Tsipriany ny mombamomba ny divay amin'ny hetsika Festival du Vin io. Manomboka eo fambolena voaloboka hatramin'izy ambony latabatra ny fomba fihinanana azy sy ny fomba fikarakarana azy. Laza be sy ireo anisan'ny mamelona ny tatsaha satria manana eo amin'ny 500 mpamboly voaloboka ny laza be sy leo ary ireo tatsaha ireo no manodina ny orinasa laza be sy leo io zany mamokatra divay hatrany amin'ny 700 hectolitre isan-taona ny ankapobeny. Misy ny visity. Lazany Betsileo dia divay manana ny lazany tokoa satria dia anisan'ireo divay voalohany teto Madagasikara. Nisafidiana ny divay satria iarahantsika mahafantatra fa ny divay zany mampiavaka amin'ny fianarantsoa amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Dia izay zany no antony nametrahana ny Festival du Vin. Ny tanjona anankiray manaraka dia ny fisintomana ny mpizahantany na mpizahantany malagasy io na vahiny. Andiany faharoa moa ity Festival du Vin izay atao any Haute Matsiatra ity.